RTL. Dia miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana mpanapitrisa eto amin'ity télé mamintsika ity barony eto fanolorana miaraka amin'ny RTL Madagascar. Noho izany dia misy olona tsy ao zany ka dia tsy izany fa lay olona izay voafidy amin'ity an'ity mety azo an'ilay ray tapitrisa. Dia ho atsotsika izay vahintsika izay. Mandroso excuse monsieur Moné. Manahoana ianao madame? Manahoana tompoko. Salama sady tomady? Salama tompoko. Salama sady tomady iny vadiny mbola mitady. Aodony tsara. Dia ho antsika rehetra izay mampiditra crédit ana 1000 ariary na rehefa mampiasa RTL Money zany 5000 mihoatra dia anisan'ny mpandray anjara amin'ity lalao ity. Mbola tsy tapitra mandrosina madama aza makany anao fa eto ianao. Mbola manana vitana anankiroa ianao. Mbola noy ianao sa anajanona? Mbola noy. Aodony ary. Aodony ary aodony tsara ary. Dia mafisina tsara fa intelo ny fanodinana azy ity ka rehefa miteny izy hoe tapitra dia zay farany tenenao zany no ho azony amin'izany lalao izany. Averika ny fomba fandraisana anjara fa dia rehefa mampiasa RTL Money ianao dia mbola noy sa anajanona? Aleo mbola noy. Mbola noy io izy reveko mihitsy zany. Aodiny indray mandeha ary intelo manodina zany amin'ity lalao ity dia ho azona diny eo ilay vola beka ho anao any an-tokantrano zay te handray anjara iaraka aminay iaraka ilalao aminay dia mampiasa RTL Money na mampiasa nahazo 500 000 ariary izy tamin'ity anio ity. Mandroso madame. Dia toy izay ihany koa ny namarana ny fandarantsika amin'ity anio ity manao veloma mandrapitafatsika amin'ny lalao manaraka indray. RTL.